Zay ny amin'iny fa raha tsy haivina kosa dia nafapana atao amin'ireny vohitra be tsy misaraka tao tao Tomasina zany Tinambara ny faraparan'ny taona dia 2024 ny raharaha fakanakeriny raha nakasika ilay raharaha fakanakerina ny Arnaud dia nanambara ny tompony andraikitra fa ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka amin'izao fotoana izao izy ireo rahantsika indray ny fanampanazavana momba izay. Elisabeth eto amin'ny firenena ary nahakasika ny maro ny raharaha kidnapping izay niseho tena amin'ny renivohim-paritany Toamasina. Aizahoaiza kosa ny nahakasika ny fanadihadiana. Mbola mitohy satria zay mbola atao hoe instruction fandiniana lalina dia mbola mandeha foana zany ny fanosana ny raharaha efa betsaka ny lohana efa maro ny vita zany ny digana vita kanefa ny indraindray misy koa zava-baovao dia mitohy hatrany ny fandiniana raharaha le tsara mitendrena nanao ny asa moa lasa sotronono dia nanendry vaovao ray zahay manao ny asa dia mitohy hatrano zany ny fanaovana ny fanadihadiana ary rehefa tapitra moa ny ray avokoa ny ataontsika hoe élément d'information izay ilaina rehetra dia ho tonga ihany amin'ny famaranana ny fikirakirana ny raharaha ny ao amin'ny instruction dia andefan'izay ho any fomitsaraina rehefa fotoana mahalenty azy. Maro ireo voaloroy tao anatin'ity raharaha fangarana ankiriny. Etona aloha dia mbola mitohy hatrany ny fanadihadiana ity raharaha izay nahavoaloroy mpitsara sy olona amanjatony latsaka.